Ny farimbona ny ponina rehetra ato amin'ny fokotany Amboroviny maraina teo. Raikitra ny fanadiovana faobe. Ny zarazara ny ponina isaky ny sektera. Ankoatra teto amin'ny bureau fokotany. Nisy ihany koa ireo nanao ny fanadiovana tamin'ny tsena manodidina. Fa indrindra fa tany anelakelan-trano tsirairay tany. Mazava ny tanjona isorohana ny valanaretina peste ary ihany koa ijanona ny fokotany Amboroviny ao anatin'ny fahadiovana. Ya misy antony manokana matoa zay manadio noho ny valanarety zao manerana ny province zao zany a zany no zahoanay manadio ary nanentana ary sorana koa zany ny fokon'olona eto Amboroviny. Ny sasany miasa moa tsy tonga fa maromaro ihany zay hita. Ny afatra tao vahoaka zany misaotra zay nanaraka anay amin'ny fanadiovana zao ary mbola manentana koa zany tsy vitany ray andro ihany ny fanadiovana fa mbola mitohy tsara ny madio zay ny afatra mba apetrako. Ny farimbona izy ireo nandray andraikitra amin'ny fanadiovana ny tanàna. Hoy kosa ireo chef secteur vao naheno antso nataony lehibe ny fokotany izy ireo dia tonga nanatanteraka izany. Efa naheno fanantanana nizay dia tonga hanadio mba fiarovana ny aretina peste satria ratsy ihany zany toerana maloto zany dia tsy nandady dia akory izahay fa tonga nandeha nanao an'ilay asa zay nataonay secteur. Mazava amin'ireo vahoaka ny tanjona fa zava-dehibe tokoa ny fahadiovan'ny tanàna. Izay no isan'ny nanosika azy ireo tonga namaly ny antso ka nandray andraikitra vetrany. Zava-dehibe aloha dia fa hitatsika rehetra amin'ny eny Manjery fa miparitaka ny resaka peste. Dikan'izany dia tsy maintsy manao fanadiovana faobe zany isaky ny fokotany hitandrovana ny fahadiovana sy ny fahasalamana. Etsika tokony atao amin'ny fiainana andavanandro ny fanadiovana ny manodidina. Sarihana araka izany ny sain'ny ponina rehetra eto Mahajanga renivohitra fa tsy tokony hiandry ny fahatongavany valanaretina peste ihany vao handray andraikitra fa ny fiainana andavanandro no tokony ilomanina ao anatin'ny fahadiovana. Io mantsy no antoky ny fahasalamana.